zava-mahalala eo amin'ny tompo dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray androany zany amin'izao fankalazantsika ny assise ny V3e sy ny fankalazantsika ihany koa ny 60e anniversaire ny FPMA. Voalohany indrindra aloha dia ny fisaorana no ataontsika misaotra ny tompo, isika misaotra n'Andriamanitra fa tanteraka soa tsara izao fankalazana nataontsika izao androany. Ary mbola mamerina fisaorana ihany koa an'ireo ray aman-dreny ara-panahy rehetra izay nanatotosa izao fanompo-pivavahana izao. Misaotra ihany koa an'ny sampana rehetra teto amin'ny faritany izay mandray anjara amin'izao fankalazana izao. Tsy ny sampana ihany zany fa eo koa ny ekipa vidéo, eo ihany koa ny sampana muzika izay manafana izao fankalazana fanompo-pivavahana ataontsika izao. Miverina amin'ny V3e zany hoe vaumière mitrandraka ny mpitandrina maty amina. Vita soamatsara izany ary dia mbola mamerina fisaorana any Andriamatoa Ratia San Roland izay solitena ny Brofolobe ary mpiandraikitra ny V3e marateo zany izay natao androany maraina. Mbola nana fitenenana moa izy rehefa avy eo. Ny V3e moa dia asa natokana ho an'ny Joby izao zany amin'ny 60e anniversaire ny FPMA. Ary amin'izany dia tsika eto amin'ny Favant dia misy tafo roa ihany manana mpitandrina maty amina sur enina zany. Ary misy etapa moa le izy ary tsy maintsy enjehina daholo zay etapa zay. Etapa voalohany dia tsy maintsy manenjika fanompo-pivavahana isalahady ny tafo rehetra zany tsy eto amin'ny Favant fa iran'ny FPMA zay zany tapaka tamin'ny synody. Dia ny etapa faharoa dia manenjika ny mpitandrina maty amina isika. Io zany tsy maintsy ho lasa amin'izay, tsy maintsy mefara amin'izay tsika fa dia anjarantsika fotsiny mametra hoe rahovinana izy ao amin'ny tafo zany manao an'izany. Zay ny zavatra nataontsika androany. Ny vaovao amin'ny eto amin'ny faritany amin'ity volana oktobra ty any angamba no lazaiko dia mbola azontsika ihany ny tafo sasany zany zay manana vaovao dia alefany amin'ny mpitantsoratra ny faritany dia izy manaparitaka azy. Fa ny zavatra vaovao lehibe zany dia izay tafo Rouen koa dia mankalaza ny 40e anniversaire lorena ny tafo Rouen izay atao ny asabotsy 26 izao 26 octobre dia manasantsika rehetra zany. Mbola ho avy efa nisy nalefa ihany le fanasana fa mbola misy famerenana izany. Dia manarak'izay dia ny alahady 27 octobre dia ny fametrahana ny pasteur voalolany amin'ny tafo Lille izany ho avy ihany ny Brofolobe ny CDM commission des ministères anatanteraka zany sy isika faritany asaina amin'izany avokoa. Ka dia tsy ho lava resaka fa dia zay zany ajaniko amin'ny volana oktobra ny vaovaontsika eto amin'ny faritany satria mbola mivory ihany avy eo amin'ny volana novembre indray ny komity ny faritany. Fara dia rehefa vita ny fanompo-pivavahana dia amangy ny namantsikatsika ny parfait sy ny fianakaviany zany dia ho tanterahantsika zany izy dia mpanolontsaina ao amin'ny braon'ny Favant. Ka dia tanterahantsika zany rehefa vita ny fanompo-pivavahana. Ho an'Andriamanitra ireriny ny anja deva sy ny voninahitra. Mbola fanomeramantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana sy tompony asa rehetra. Araka ny efa voalazan'ny filohan'ny faritany tao moa dia fotoana nazo nareo faritany eto faratrandrefa namankalaza koa ny faha-80 taonany nitsanganan'ny fiangonana protestanta malagasy eto an-dafy ary maneho fisaorana felanareo ray aman-dreny mpitandrina teny mianadahy tonga hanampahery ny vahoaka an'Andriamanitra teo. Araka ny voalazan'ny teny nambara tamintsika teo moa zany dia zany 80 taona zany dia manentana antsika miantso antsika ny tompo anatanteraka ny asany. Araka voalaza teo ny vocation menentsika dia nitory ary zay indrindra natonga ny
teny fanevaraka ny voalaza tao ny raisina taon'ny epistiliny Jakoba toko voalohany dia nifaraka amin'ny roapolo voalaza tao hoe raika hoe ny FPMA manaiky ampalemem-panahy ny tenin'Andriamanitra voalaza tao ny izy tsy ambara fa izay ny tena tokony lazaina ary manaraka koa hoe oka tsy mpiainy mpanadiontsika fa mpiainy mpakatoka hamitaka ny tenintsika tenantsika ary dia izay no entin'ny FPMA zany azahoana manatanteraka izany ary voalaza teo koa moa zany hoe ny anisan'ny tsangambato nolazaina sangambato Damasy dia ny forosoana amin'izay efa metrana mpitandrina matianina zay satria araka ny voalaza ny Vanimaraina izay ny hoe tena fanamby lehibe ataontsika amin'ity taon'ny zako ity dia ny ainantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ary forosoantsika miaraka amin'ny fanatanterana zany mission zany amin'ny enimpolo taona zany hoe manomboka amin'ny taontika hatramin'ny taona manaraka rehetra ho voninahitran'Andriamanitra fa raha dia manao fialan-tsiny koa ny filohan'ny FPMA zany révérend docteur Setara Sondraibe izay tsy afaka miaraka amintsika eto fa any manonjy ny any amin'isy izy amin'izao fotoana izao ary mahatsiaro mavaka antsika rehetra koa dia izay no tena azo ambara fa dia ny fiadanan'ny tompo ho amtanteraka amintsika ary ny fanahy masina ny asy ho amin'ny tsiraray amintsika mba ho tanteraka tokoa ny vokatry ny fanahy fitiavana dia ho anatin'izay koa ny fahalemem-panahy azahoantsika miaina sy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Sotra tompoko.